dia ampitomboana amintsika hatrany revana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Fefaliana ho anay mandrakariva ny tafaraka aminao eto amin'ny fandarana Logos isaky ny alahady maraina. Androany alahady 12 ny volana Janoary taona 2024. Mivavaka sika andre ny afatra amin'ity maraina ity. Ry Andriamanitra io misaotra anao zahay fa novelominao indray ka tratra izao maraina izao. Amin'ity an'ity dia hoentinao mitaniry eto amin'izao toerana izao zahay asiany amin'izay toerana nametrahanao ny havanay tsirairay avy. Matoa tonga eto izy ireo dia manakolazaina aminy ianao. Ka dia tendreo ary ny molotro ho tena tandrifiny tsirairay ka ianao no hiteny fa izaho angina. Saotra Jesosy. Amen. Ny akatsika ny afatra amin'ity an'ity dia zay voalahatra ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly toko 10 andininy fa 430 hatramin'ny andininy fa 930 ihany. Asan'ny Apôstôly toko 10 ny andininy fa 430 ka hatramin'ny andininy fa 930 ihany. Rehefa hita dia mivaky toy izao mianaran'i Jesosy. Ary Petera ny lohabavaka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina ho ankasitrahana. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izy no tompon'izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra teo aorian'ny batisa izay notoriany Jaona dia amin'ny Jesosy avy any Nazareta. Izay nohosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Amen. Hatramin'izay tantaran'izao tontolo izao, amin'ny tantaran'ny fivavahana rehetrarehetra misy eto ambony tany, dia samy te hiseho tompony daholo isika. Ary ampidriaka ao anatin'izany koa ny fivavahana kristiana. Na ny silamo zany, na ny kristianisme zany, na ny animiste zany, na ny conviction maro samihafa dia samy miteny hoe zahay no tompon'Andriamanitra. Samy tomany ho tompony. Eny raha mamaky ny testamenta taloha koa tsika dia hitantaratra zany hoe na i Davida mpanjaka rehefa nikasa hanorina ny tempoly ho an'Andriamanitra. Izay no voasoratra fa raha jerena ny intention de Davida dia marina fa ny voasoratra dia hoe ozy izy hoe za mipetraka ao anaty trano tsara tarehy fa Andriamanitra mipetraka ao anaty trano ilay kely. Fa ny fomba amam-panao tamin'ny andron'i Davida, ny Mésopotamiana sy ny faritra Moyen-Orient, ancien Moyen-Orient iny, dia ny mpanjaka rehetrarehetra izay nandresy firenena maro dia manorina atao hoe monument religieux izay hoe dédicaceny ho an'ilay Andriamanitra izay vavahany. Fa ambadika ilay izy koa dia ho fahatsiarovan'ny olona hoe nisy izany mpanjaka mahery zany, hoe guerrier vaillant, dia atao prétexte le hoe anamboatra trano ho an'Andriamaniny fa ao anatin'izany koa dia mba ho tsaroany taranaka sy ny tantara izy. Ary mamaky ny soratra masina antsika dia voalaza hoe dia nanda ny fangatahan'i Davida Andriamanitra satria voalaza hoe miosin-drano ny tanany. Ny interprétation ny spiritualiste dia miteny hoe ny olona tsy madio tanana dia tsy tokony hanamboatra ny tempoly. Za tsy dia mandeha amin'izay loatra satria izy moa ny olona nampiasain'Andriamanitra nanorina ny tempoly fanondroany ireny fa afa-tsy kirosy izay jentilisa. Fa le hoe asehon'Andriamanitra aminy hoe za tsy mila hanorenanao trano ho mariky ny fandresenao ka lasa mifangaro ny voninahitra ao sy ny voninahitro. Ka dia tsinjon'Andriamanitra io zavatra io ka dia nolaviny ny fangatahana. Zany hoe tiana ambadika dia zao hoe tiany olona atao ao anatin'ny boaty Andriamanitra. Ohatra hoe fananany samy rery Andriamanitra ka ohatra hoe izy no manana fahefanana. Raha jerentsika ny tamin'ny fotoana izay naneky an'ilay fanamboarana tempoly any Andriamanitra fa taty amin'andro Solomona
Solomona zao dia tsy naharesy fanjakanana iray aza dia izay no naneken'Andriamanitra azy anao an'io mba tsy eritreretiny hoe izy sy ny voninahiny ary na tamin'ny fotoana izay nanokanana an'ilay trano io tempolo voalohany eo ra dia eno tsara nge ny fomba fitenin'Andriamanitra tamin'ny Solomona ao amin'ny tantara faharoa toko fafito andininy fahaenina amby folo zao ny voalaza ao ny anaran'i Jesosy fa efa nifidiko sy no amasiniko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako tsy hoe ao Andriamanitra fa ny anarany no mitoetra ao ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva zany hoe hijery izay nitsao ary iaino zay fitarainany olona ao ary nizaniza ny olona miditra sy mivoaka ao na jentiny izy ary eo ny tiako atongavana dia hiaino zay vavaka ny olona mandalo eo amin'ny toerana io zany hoe nanomboka teo zany dia efa nahitana taratra hoe ilay Andriamanitra tia dia Andriamanitra tsy azo samborona na fatorana ho fananana firenena anankiray na religion anankiray fa Andriamanitry ny nofo rehetra Andriamanitry ny firenena rehetra raha manao dingan-dava tsika tonga ty amin'ny testamenta vaovao tadidinareo ny resaka Jesosy sy ilay vehivavy Samaritana teo am-patsakana dia nisy teny Jesosy tamin'ny farany hoe ho avy ny fotoana ozy izy zay tsy eto amin'ity tendrombohitra ity matsy an'ilay toerana nisy anisy sy ilay vehivavy izay teo no nisy ny tendrombohitra Garizima zany hoe tempolony zareo Samaritana fa izay ary tsy amin'ny Jerosalema koa fa zay vavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zany hoe na ny jiosy zay milaza azy hoe firenena voafidy taranaka voafidy dia tsy afaka miteny hoe azy i Andriamanitra io na dia lazaina hoe Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba dia Andriamanitra ny isambatan'olona fa tsy hoe Andriamanitra voafatotry ny religion anankiray. Eto zao ny texte anjarantsika eto androany dia milaza an'izany ary mbola mandeha lavidavitra kokoa no zay voalaza teo zay. Eto dia tsara aloha faritana kely ny zavatra nitranga talohan'izao texte antsika zao mba hazava azy kokoa. Nisy lehilahy anankiray izay atao hoe Cornelio izay voalaza fa lehilahy mazoto mivavaka tsy fantatra aloha hoe mivavaka amin'izy fa dia zay fotsiny voalaza ny texte. Voalaza ihany koa fa lehilahy mazoto nanao soa an'ireo jiosy tao amin'ny tanàna Jerosalema izy. Zay ny détail omeny texte. Ny olona no manao interprétation hoe nivavaka tamin'ny Andriamanitra Yahvé izy fa ny texte tsy milaza an'izany fa supposition sy eritreritra fotsiny ihany. Fa za manokana ny farisean-dasy dia zao amahary romanina azy dia fantatritsika tsara fa ny romanina koa dia manana ny croyanceny dia ny fandray tamin'ny jiosy izy dia fantany ihany koa ny fivavahan'ny jiosy donc lehilahy anankiray izay cultivé ka mahalala hoe Andriamanitra universel zany fa tsy fantany marina hoe iza io Andriamanitra io fa saingy dia tena nivavaka tamin'ny fony rehetra izy dia tao anatiny zany vavaka izay nataony zany no nisy anjely ny rahan'Andriamanitra tamin'ny Cornelio ka ny teny hoe efa ren'Andriamanitra ny fivavaka ao sy ny fietarenanao ka mandehana makanesana amin'ny lehilahy anankiray atao hoe Petera fa izy ny teny aminao ny zavatra rehetra tokony ho ataonao. Zay aloha ny taloha dia aorinan'izay alohan'ity texte ity indray dia natory teo ambonin'ny veranda i Petera dia nisy lamba be ohatrany dra midina avy any an-danitra fahitana naseho azy dia nahita karazana biby maro samihafa izay tsara marina fa raha araky ny folona jiosy dia biby maloto. Le maloto eto dia biby voarara tsy azo hohanina dia nasain'Andriamanitra hoe misafidiana ray am'ireo ianao dia ozy izy Petera hoe tsia za tsy hihinana am'ireo fa voarara zany dia Andriamanitra nanitsy an'i Petera ary eo misy zavatra mahavarina hoe aza ataonao hoe maloto zay zavatra efa nodiovin'Andriamanitra eo aloha zany dia efa misy zavatra mampieritreritra déstabilisant hoe lay Andriamanitra nanome an'ilay lalàna sy fitsipika izay hoe reto tsy azo hohanina ary tsy azo tokaina toy izy ny ray ity no mampirisika na makafanahan'ny Petera hihinana amin'izany zavatra voarara izany
Ary tsy mbola nitapitra amin'izany fa mbola napino hoe efa madio reo ola fa maninona Andriamanitra no manao an'izany. Ny zavatra dia taorinan'izay nefany dia napakarina any an-danitra ilay lamba. Dia vao vita ilay fahitana dia misy nandondona ny antso tao ambany hoe misy olona mitady ianao. Dia iza ilay mitady azy? Io Kornelio miaraka amin'ny mpanompony dia niteny taminy hoe zao. Dia teo vao tonga saina i Petera hoe izay zany dikan'iny fahitana iny. Akambana zany reo tantara reo dia hoe Andriamanitra dia afaka miasa ary azo hitan'ireo olona zay ivelan'ny valan'ny mpino ihany koa. Zay le zavatra déstabilisant eto. Ao ve? Possible Andriamanitra se révéler amin'ny olona ivelan'ny valan'ny finoatsika. Raha atao miteny hafa koa dia ny hoe tsy ny dogmatisme, satria dogmatisme be teo amin'Jesosy hoe tsy azo hoanina io, tsy azo négociena mihitsy. Ny finoany croyance nanana ny rituel sy ny fombafomba rehetra dia azon'Andriamanitra tao ny mampandefitra izany raha izay ny fomba andraisan'ny olona ivelan'ny valany. Tena mahavariana izay zavatra izay. Ary eto amin'ity texte anjarantsika ity dia misy teny voambolana mahavariana zay raha amin'ny traduction française zany dia vakitsika ny 4:7 tamin'ilay efa sy apôstoly teo toko 10 hoe ary Petera ny lohabava ka nanao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra zay olona matahotra azy ka nanao ny marina no ankasitrahana. Tsy mazava tsara izy amin'ny teny malagasy fa amin'ny teny frantsay izy dia lazainy hoe en vérité, dit-il, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais toute nation, celui qui le craint et la pratique, la justice, il l'accueille. L'accueille, il les accueille. Verbe accueillir, mandray, ni firenena rehetra. Andriamanitra. Sans exception. Eritrereto nge ny fidonany zany teny zany amin'ny Petera. Azadino fa iza Petera? Petera dia zelota, nationaliste zany extrême droite. Anti-Romain. Ary ao anatin'ny lohany dia hoe non seulement fahavalon'ny Israely, ny Romanina, fa fahavalon'Andriamanitra ihany koa. No indro tenenin'Andriamanitra hoe ireo koa dia rahalahinao. Tsy mora ho an'ny Petera ny mandreny zany ary zay nahatonga azy vakivava ne i Petera eto manao aveu hoe hitako tokoa izao, zany hoe tsy araky ny nieritreretako azy, tsy araky ny tradition nolazaina tamiko, tsy araky ny vinavinako sy ny finoako, fa Andriamanitra afaka misurpasser an'izany zavatra zany fa tsy voasakan'ny rindrin'ny finoana samihafa. Raha mamaky ny 4:7 sy 5:7 ianao dia ahoana fahazaonareo azy raha manaraka ny fizotrin'ny atao hoe dynamique textuelle zany tsika dia voalaza hoe nivavaka tamin'Andriamanitra i Cornelio. Ao amin'ny andininy tsy anjarantsika eto moa zany fa mba azahoantsika azy dia miakatra kely tsika ary amin'ny andininy 2 zao voalaza hoe ary mpivavaka, zany hoe fa fanao zany mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankohonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakarivo. Wow! Enjana be zany fomba ilazany azy zany dia amin'ny teny grika ilay hoe mpivavaka be na mpitady an'Andriamanitra dia deomai.
le deomay avy amin'ny teny hoe deo mampiseho hoe misy hetaheta lalina tao aminy izy mivavaka io zany a tsy nataony ho fombafomba ritoaly. Misy olona mpivavaka be eo mahasamihafa azy fa mpivavaka be manaraka rity, manaraka tradition, manaraka fomba amampanao izao ny fanao, fa raha vao tsy manaraka an'ity mivavaka indimy isan'andro, mivavaka intelo isan'andro, mivavaka maraina atoandro hariva, mivavaka rehefa alohan'ny sakafo, mivavaka alohan'ny atoy, zany hoe olona mandeha rituel. Fa na ny Cornelio de hoe olona le deomay de hoe misy hetaheta, ary zany hetaheta lalina tao anatin'izany tsy namela azy ho tafandriamanitra fa mitady an'io Andriamanitra zay lazaina fa tsy fantany akory. Nametraka an'io hetaheta io. Ary eo ny tena mahavariana. Rehefa miasa Andriamanitra dia hay ny mamboly io hetaheta tsy hay azavainy eo ao anatin'ny fon'ny olona zay tsy eritreretintsika. Zany natao hoe fifoazam-panahy. Ny fifoazam-panahy tsy leritreretintsika hoe misy fisehoan-javatra mahagaga extraordinaire, misy fahagagana, misy fanasitranana, misy marary sitrana, misy maty mitsangana. Tsy zany ny fifoazam-panahy. Fa fifoazam-panahy dia zao hoe misy jentilisa. Ataoko hoe jentilisa ivelan'ny fiangonana izay tsy volombolony tsy eritreretinao akory fa manana hetaheta. Ary avy aiza zany hetaheta zany? Tsara marihana fa i Cornelio de voalaza eto tsy voalaza ny texte hoe naretoriteny. Tsy hoe nisy pastora nitory filazantsara taminy, tsy hoe nisy evangelistra nanao tafika masina tany atokotaniny, fa de zao tao anatiny tao misy zavatra mangetaheta. Ny olona tompoko na ny olona zay heverintsika faran'izay ratsy amin'ny définition-tsika eo masy relatifa be le teny hoe ratsy ty olona ty. Fa heverintsika zao hoe hors cadre, hors système, hors radar d'église. De misy manana hetaheta ao ary hitan'Andriamanitra eo. Ary ireny no asian'Andriamanitra tadiavintsika. Izay no antony tsy maintsy voantsika ny rindrina efatra ny fiangonana. Tsy hoe andehanao aventure ecclésiastique ka hanao tourisme hoe tetitety vohitra sy tanàna, fa karoy tadiavy fa misy any, misy ray any, misy roa any, misy telo any, tsy voatery betsaka. Tena mangetaheta. Fa ny problema tsy misy Petera irahana mba hanala hetaheta azy. Fa ao anatiny zany diatsika hanala hetahetan'ny olona izany dia ho gagatsika. Satria en même temps sady zereo tsara fa paodroa eto ilay lehilahy mivavaka mafy zany hoe mitady hoe iza moa ty Andriamanitra ty tiano fantatra hoe izy io. Afaka ny aya ny arina azo valiteny izy rehefa fanena tamin'ny Petera, fa ihany koa ity azadiny Petera dia nahazo lesona ihany koa. Zany hoe Petera raha mandeha nitory amin'ireo olona atao hoe ivela ny fanjakan'Andriamanitra reo dia tsy tonga hoe saiky eritreritra Petera izy zany le irak'Andriamanitra dia c'est l'homme qui sait tout, c'est l'homme qui a un pouvoir, c'est l'homme le olona le miseho azy. Non, natsiaro bitika Petera rehefa niala teo. Vakivava Petera tonga teo hoe kay diso hevitra hatramin'izay. Ary be dia be ny fahadiso-kevitra ao anatintsika ao satria tellement tsika izay mieritreritra fa efa tranainy na efa nisy lalany ririnina nazatra antsika andramizay rehefa plus tsika manao ny asan'Andriamanitra ary ampifanenan'Andriamanitra amin'ny olona zay heverintsika fa tsy izy dia misy zavatra mirodana ao anatintsika ao hoe diso fiheverana ianao. Asan'Andriamanitra fa tsy ianao no nandeha nandresy lahatra ny olona. Asan'Andriamanitra fa tsy hoe ianao no manana karisma sy fahamezam-pahasoavana ary fahaizana manokana mandresy lahatra ny olona. Fa asan'Andriamanitra hoe le olona nefa mangetaheta dia ny anjaranao nitondra rano fotsiny nanala hetaheta azy. Zay. Zany lesona angezabe voray eto hoe manana ondry hafa ivelan'ity vala ty aho. Dia mba hifanenana iny ty sy ny manina ozy ny fitentsika malagasy ka ho paodroatsika ao reo ondry izay mangetaheta ahazo ny rano zay ilainy fa isika koa eo mpanaovana ny asa dia
tsy hoe faly fotsiny fa navitany mission, faly fotsiny fa entre guillemets nahazo olona ho an' Jesosy, fa ningeza be akoatrin'izay de zao hoe nahazo lesona koa aho. Misy zavatra nahitsy taty amiko ary à chaque fois misy mission ampanaovan'Andriamanitra atsika ka succès le izy dia tsy tokony teraka friariana izany, au contraire fa hatonga anao vakivava ka ho resy lahatra hoe diso hevitra kay aho fa izao no marina. Izay tena fandresena ngezabe ihany koa ho anao. Vonatra ny ao an'Andriamanitra zay aza tamin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavakasika. Maniraka tsy mitsahatra ianao Jesosy amin'izao fotoana izao. Raha maniraka anay ianao dia irao any amin'ireo tena mangetaheta, ireo tena mila anao dia iteny zay hoe inty aho irao aho. Fa ihany koa ao anatin'ny iraka izay andrahanao anay dia ampianaro zahay, ampianaro zahay ary raha vao ny fiheveran-disonay satria lehibe sy midadasika ny asa ary maro ny zavatra mbola tsy fantatray akory. Idera ny laza voninahitra ho anao rery any zay fanao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Amen. Samitain'Andriamanitra ary ho alady finaritra ho anareo mianakavy ity anio ity. Mame fotoana amin'ny herin'ny tozandray raha sitrapon'ny tompo. Mela matokako.